Amin'ity taona ity moa raha marina koa volana aogositra zao no tontosaina eto Morondava andray mandeha ny andiny fahatelo ny tsenabe ara-toekarena ny Morondava zay misalotra ny anarana hoe Renala 2013. Io tsenabe moa maha-tsenabe azy dia setra anankiray anamafisany orona ny fampandraisana andraikitra ny rehetrarehetra ao anatiny zany sehatra ny toekarena sy ny fampivoara zany amin'ny ankapobeny. No setra anankiray ihany koa io isitomana an'ireo mpiara-mombonantoka mpamatsy vola ny mba tsy hisalasala fa hanampy ary ara-iasa tokoa aminay ato anatin'ny faritra Menabe. Ny amin'ity moa dia hiavaka manokana satria atambatrao ny hetsika rehetra ara-kultoraly, ny sosialy sy ny toekarena mazava ho azy izay andraisany rehetrarehetra anjara ary ny tanjona dia ny mba hisiny orinasa hanodina ireo vokatra maro isan-karazany ato Morondava ireo. Efa nisy moa tamin'ny taon-dasy ny vokatra ny andin'ny faharoa dia ny orinasa izay hanodina an'ireo vokatra amin'ny hazan-dranomasina ireo tahaka ny drakaka ohatra, ary an'ity andian'ny fahatelo ity dia orinasa hafa indray no andrasana mba hanosika an'ireo atao hoe famokarana mivantana avy aty amin'ny faritra Menabe. Dia izay rehetra izay no tsy maintsy asongadina mba hisokafa ny varotra, mba hisokafa ny tsena mankany ivelany. Zay raha ny marimarina koa ny anodidina ny hetsika lehibe ny FOARA RENALA andin'ny fahatelo zay fampiasaina amin'ity taona ity io ka manentana sady ny rehetrarehetra, manentana sady ny mpiara-mombonantoka rehetrarehetra mba ho avy sy andray anjara ary hanampy no hanamasaka ihany koa ny fandrindrana sy ny fankalazana n'izany hetsika ara-toekarena goavana manana ny maha-izazany atao anatin'ny faritra Menabe. Io moa eto Morondava no hamondronana n'izay rehetra izay fa hisy ihany koa ny hetsika mitovitovy lenta amin'izany FOARA RENALA zany isaky ny distrika tahaka ny any Belomoro-Tsirbina sy ny any Manja ary ny any Miandrovazo. Dia io Renala zay atao eto Morondava io no ampivondronana an'izay rehetra izay anasongadinana no anamafisana mba ho amin'ny faritra marina ny tombontsoa mivantana ho azo amin'ireny fandrararana, amin'ireny fanentanana, amin'ireny famporisana ny vahoaka ireny mba hisiny zany hoe fampandrosoana mirindra, fampandrosoana azony rehetrarehetra ny tenaina sy olo vainjafy.